Miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azo tamin'ny zana-bolana misy ny rindraona izay mandalo atao atsimo Madagasikara anisan'ny mitondra rotsakorana any amin'ny tapany atsimo nosy ny ary ny fisiny ihany koa dia anisan'ny manomevana ny orana tandrivindraona izay mety raikotroka manerana amina faritra maro eto Madagasikara mitoy izany atao anaty 3 andro ho avy ary sakita taratra amin'ny tapakandro faharoa na ny tolakandro moa tena misy an'izay orana izay mety raikotroka izay amina faritra maro ny maripana kosa indray misy fiakarana ny maripana ho an'ny tapany atsimo Madagasikara ho an'ny Rapitso ary tombanana mitoy hatrany izay ao anatin'ny 3 andro ho avy torak'izay ihany koa ny any amin'ny tapany avaratra atsinanan'ny nosy ary ny avoatany izay amin'ny ankapobeny aloha izany ny mandrafitry ny toetriny andro fa raha idirana amin'ny atsipiriany ny mety ho toetriny androntsika ho an'ny Rapitso dia misy ny orana vao maraina ho an'ny faritra Ivadivavy fito finansy ny tapany atsimo amin'ny faritra atsinanana saika mandraona ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra maro eto Madagasikara koatry ny faritra Androy sy ny morontsiraka tsy mandrefana ary faritry Melaky sy ny faritry Boeny torak'izay koa ny any amin'ny faritry Sava sy Diana izay mety ny masoandro aloha no anjaka kokoa raha ny toetriny androntsika ho an'ny Rapitso tolakandro misy ny orana tandrivindraona izay rakotroka saika amina toerana maro no ahitana an'izay akoatry ny faritra Androy sy ny any amin'ny morontsiraka ny faritra tsy mandrefana ny any amin'ny faritry Menabe Melaky ary ny morontsiraka ny faritra Sava sy ny tendrony avaratry Madagasikara ny maripana ho vinavina amin'izay andron'ny Rapitso izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 30 na 30 degré Celsius ho an'ny faritra Vakinankaratra sy Analamanga raha toa ka manodidina ny 40 degré Celsius kosa ho an'ny faritry Mahatsiatra ambony ny morontsiraka atsinanana dia 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana ho vinavina ary ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray dia manodidina ny 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius izay maripana izay hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefana moa ny misy ny mafana indrindra ny toetriny androntsika ho an'ny sabotsy misy hatrany ny orana tandrivindraona izay raikotroka ho an'ny tapakandro hariva hatrany no iandrasana an'izay ohatry ny faritra Androy izay mijanona maina hatrany torak'izay ihany koa ny morontsiraka ny faritra tsy mandrefana ny faritry Menabe sy Melaky ary ny faritry Boeny mety ho maina ihany koa ny andro ho an'ny tapany avaratra amin'ny faritra loatra mangoro ny any amin'ny anaranjorofo iray manontolo izay mety tombanana andraona misy tokotoko ny ambiny moa dia miandry orana mety ho raikotroka raha ny maripana ho vinavina amin'izay andron'ny sabotsy izay misy fiakarana ny maripana raha ho an'ny tapany atsimo Madagasikara indrindra satria dia manodidina ny 13 ka hatramin'ny 13 degré Celsius izany mety mbola mijanona hatrany amin'ny 30 degré Celsius kosa ny ambony indrindra hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara raha ny toetriny androntsika ho an'ny alahady misy hatrany ny orana izay andrasana ho an'ny avoatany faritra Analamanga Itasy Vakinankaratra ny ilany atsinanan'ny faritra Moromania ny tapany atsimo amin'ny faritra loatra mangoro ary ny tapany atsimo amin'ny faritra atsinanana mety mitatra hatrany amin'ny faritra Ivadivavy iray manontolo moa izay orana tandrivindraona raikotroka izay mandraondraona kosa ny andro any faritra Mahatsiatra ambony Orombe sy ny any amin'ny faritra Nosy ny faritra atsimo atsinanana ary ny atitan'ny faritry Menabe atsimo andrefana ny faritry Melaky ary koa ny any amin'ny faritry Sofia sy ny tapany avaratra amin'ny faritra loatra mangoro ny any amin'ny faritra Analanjorofo sy ny tapany avaratra amin'ny faritra atsinanana ihany koa izay mety hisy ihany ny tandrivindraona vitsy amina toerana sasany ao anatin'izay ny ambiny moa dia ny masoandro no hiba-toerana kokoa ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alahady izay manodidina ny 30 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ho an'ny ilany atsinanany Nosy iray manontolo voakasika an'izay ny avoatany sy ny faritra atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo iny ny ilany andrefana kosa dia manodidina ny 30 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana amin'izay andro ny ady izay hatrany dia izay indray ny mety eo tamin'ny teny io ty ary raha pisindray fotoana manaraka veloma tompoko